mpianatra eo tongotrao. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irote nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Eo amorontsiraka Kotor dia ahitana fiangonana maro, toerana afaka ilalaovana eo amoron-dranomasina ary trano manambara ireo lasany. Tsara mandavataona ny toetrandro ao aminy ary izay no mahatonga azy ho be mpitsidika. Avy 3 heny no nimponina ao aminy isan'ireo teratany vahiny tonga mitsidika Montenegro isan-taona. Nandritra ny taona maro dia nantanteraka lasy teo amin'ny tora-pasika Selenika ny fiangonana Adventiste eny an-toerana. Ilia dia anisan'ireo mpamakilay voalohany tao amin'izany toerana izany. Tsaroany ireo fiaikanany eniny tamin'izany fotoana izany. Tinoana naminana ny asa rehetra manodidina ny taona 1970 no nanomboka ny asa dia nakasitrahany ny fitondram-panjakana ny asa nataonay. Fotoana folotaorinan'izay dia niboaka ny ady lehibe faharoa. Niatrika olana maro ireo mpiray fanantenana nanatanteraka ny fivoriam-bavaka tao an-trano. Tsy nahazo alalana ivory izy ireo rehefa nianalefaka ny lalàna ary niala sasatra ny olona dia tsy maintsy tany an-tokantrano, tsy maintsy tany an-trano ny momra iray no nivavaka ny fiangonana. Betsaka ny fotoam-pivavahana tsy maintsy mahembotra. Noho ny farany dia novidian'ny fiangonana ity trano ity. Fotoam-pivavahana indray zoma ihany no tanterahana dia nalain'ny fitondram-panjakana kely n'ilay trano. Nividy tany indray ireo mpitondra fiangonana izay nanatanterahany tanora lasy mandritra ny vanim-potoana mafana. Mety ampidi-doza nefa izay satria tsy mbola nahazo alalana anao izany izy ireo. Danilo no mpitandrina ao amin'ny tanàna Zelenika. Tsarony tsara ny nanatrehany lasy tao amin'izany toerana izany sy ny nahatonga azy hanolotra ny fiainany ho an'ny asa fanompoana. Teto amin'ity toerana ity 20 taona laso izay no nisy ny lasy voalohany indrindra ho an'ny tanora. Nisy toerana 10 teo eo natokana hiderana sy ny rana ary ny anarana soratra masina. Nandritra ny taona maro no nanatanterahana lasy ho an'ny tanora teto. 5 taona ty aoriana dia niverina ho an'ny tompony teo aloha ity trano ity. Nisy olona ireo mpitondra fanjakana ary tsy ela taorian'izay niverina taminay indray ity trano izay norobana taminay ity. Ity trano ity dia lasa toerana filasian'ny tanora sy ny ankizy. 10 taona maro dia nanaovana fiofanana ihany koa tao. Betsaka ireo tanora nanolotena ho an'i Jesosy ka natao batisa tao amoron-dranomasina. Efa ho 90 taona nefa izao ilay trano ary tena efa miapotika. Efa miotsaka tsikilikely ireo rindrina ary tsy afaka ampiasaina intsony no loza mety ateraky ny fahasimbana. Ny an'ny vahaolana dia niandrotanana ilay trano ary manangana vaovao indray. Ny ampahany amin'ny fanatitra Sekoly Sabata rotsaka ao amin'ity 3 volana ity dia entana navaozana ity trano ity. Satria manana fijery lavitra izay dia mivavaka ny mba ahavitanaingana ity trano ity.
tsy ho an'ny olona ety manodidina ihany fa ho an'ny tanora rehetra manerana ny union sy ny division misy anay. Nanapa-kevitra ny ampanofa ity trano ity ny fiangonana ho fanampiana amin'ny fanangonana ny vola ilaina ho fanarenana azy. Tia ny fiangonana avadika ho centre d'influence izy ity ho fanampiana ny fiarahamonina. Eto ambavaka ity tetikasa ao Montenegro ity. Eto ambavaka izany mba hahatonga amin'ny fon'olona maro ho voakasika. Misaotra anao manohana itony tetikasa itony amin'ny alalan'ny fanatry ny Sekoly Sabata. Indray miaraka amin'ny zazabody rehetra tratry ny sabata daholo miaraka amin'ny zaza minono koa zay andao sika hiara hivavaka avy hatrany akambana ny tanana dia ahondrika ny loha kipy maso. Andriamanitro, misaotra anao indray izay efa nitahinao, misaotra anao sabata fitsaharana izay menao anay dia tahio ny ankizy rehetra raha misy manana tsy fahasalamana ianao Jesosy no anasitrana azy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amboarina ny tempoly, izay indray no ny anarantsika nandritra ny herinandro amboarina ny tempoly. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Filipiana 2:7-20. Miray fo hiara-miezaka ampandroso ny finoana. Andao nge averintsika miray fo miara-miezaka ampandroso ny finoana. Bravo! Anaraka ny tantara isika dia mipetraka tsara, endry tsara daholo indray ary mijery an'izay tantara izay. Nahita zavatra ray tiana atao tokoa ny mpanjaka Joasy. Nandritra an'ireo taona maro izay nitondran'ireo mpanjaka lahy sy vavy ratsy fanahy Israely dia tsy mba norarahiny mihitsy ny tempolin'Andriamanitra. Ny sasany tamin'ireny mpanjaka lahy sy vavy ireny dia sahy nanongotra ny ampahany tamin'ny rindrin'ny tempoly nampiasa izany hanorenana ny tempoly ho an'ny sampy izay nivavahana. Ireo zanakalahy mpanjaka vavy atalahy ratsy fanahy indray dia naka an'ireo lovia volamena varana tao amin'ny tempoly ary nampiasa an'izany ho an'ireo sampiny. Amin'izao mampanjaka ny Joasy izao dia te anarina indray ny tempoly izy. Hazo sy vato tsara tarehy no tiany hanamboarana indray ny rindrina. Lovia vaovao koa no tiany hanaovana fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo, nefa dia lafo ny vidin'ireo rehetra ireo. Aiza ianao ahitany vola? Dia nahita hevitra Joasy. Ho azo izany vola izany, nefa dia tsy ho izy irery no hanao an'izany. Asainy hanampy azy koa ny olona rehetra manerana amin'ny fanjakana. Nasainy Joasy nandrafitra vata anankiray ny mpiasany dia zavatra toy ny boaty lehibe vita amin'ny hazo ary nasiana lavaka teo an-tampony. Napetrany teo akaikin'ny varavarana miditra ao amin'ny tempoly ilay vata. Rehefa tonga hivavaka ny olona dia nandrotsaka ny fanatitra ao anatin'ny vata izy. Misy olona sasany manana vola betsaka omena, ny hafa kosa kely ihany, nefa dia samy nanome am-pifaliana izy rehetra ireo. Ny fameny teo ireo fanatitra rehetra ireo ary ela ny ela feno ilay vata. Nararaky ny mpisorona avy tao anaty vata ny vola. Nampanaterina tany amin'ny fitehirizan-drakitry ny mpanjaka izany, fa any nge izy no azo antoka tsara. Dia navery mpisorona teo amin'ny ilan'ny varavaran'ny tempoly indray ilay vata foana. Hatrany hatrany dia foanan'ny mpisorona ilay vata ary avery indray mba ho fenoana.
ary ny vahoaka dia tsy nitsahatra nitondra ny fanatitra mba hamenona n'ilay vata avy eo amin'ilay lavaka eo amin'ny tampony. Hatrany hatrany dia nampidirina ao anatin'ny trano fitehirizan-drakitry ny mpanjaka Joasy ny vola. Nitambatra ireo fanatitra rehetra nataon'ny olona rehetra ka nanjary vola be. Vetivety foana dia ampy ny vola anarenana indray ny tempoly. Nokaramaina ny mpandrafitra sy ny mpandatsa bato mahay indrindra eran'ny fanjakana. Ny hazo sy ny vato tsara indrindra no vidian'izy ireo. Nokaramaina koa ny lehilahy mahay miasa visy varahana. Niara niasa nanamboatra ny tempoly izy rehetra ireo mba hitovy amin'ny endriky ny tamin'ny voalohany indray, ary rehefa vitan'izy ireo izany dia mbola nisy ambony ny vola. Tamin'io ambom-bola io no nasain'ny mpanjaka Joasy nanamboarana ny lovia volamena vaovao sy fanaka ampiasaina amin'ny fanompom-pivavahana ao am-piangonana. Faly Joasy, faly toy izany koa ny vahoaka. Nahatsiaro fahasambarana izy rehetra ireo satria niara-niasa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Namboarina ho toerana miavaka sy tena kanto ny tranon'Andriamanitra. Isika koa dia afaka miara-miasa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Azontsika tao ny manampy sy mandrindra ny tranon'Andriamanitra ho madio sy mahafinaritra. Ary afaka miara-miasa koa isika hanome voninahitra an'Andriamanitra any an-trano, any am-piangonana, any am-pianarana. Manakory aby atsika rakolonga. Tonga indray ity ny sabata mahafinaritra izay nomeny Jesosy atsika. Mino aho fa dia faly tahaka ianao eo ampanarahana izao famotinana ny lohahevitra izao. Jesosy anie ombanao manokana amin'izany. Ny lohahevitra faharoa no andeha raha antsika mamerina sa tsy izany? Izay manao hoe nanarina ny tsinety i Josy, nanarina ny tsinety i Josy. Hainao ve ny an-dalateny izay nataontsika tsenjery? Andao hoe raha antsika mamerina hoe Josy nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova. Josy nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova. Tantara faharoa toko 4:1 sy ny faharoa. Tantara faharoa toko 4:1 sy ny faharoa. Eny tokoa rakizy, azon'Andriamanitra atao ny mikolokolo antsika ho tonga ohatra tsara indrindra ho an'ny hafa. Ary izany no afatra tiano ampitaina amintsika tamin'ny alalan'ity lohahevitra ity. Ka dia andao indray ary ho arahantsika amin'ny mpifaliana ny tantara dia ny tompo mpantsika tsirairay avy. Hono arakizy, efa mba nitranga teo amin'ny fiainanao ve ny toe-javatra toy izao? Nasain'ny namanao ianao hanao zavatra anankiray izay fantatrao fa tsy mety izany. Mora ve ny miteny hoe tsy amin'izay fotoana izay? Voadidin'ny vahoaka nanao zavatra ratsy tokoa rakizy Josy. Kanefa dia nianatra ny teny hoe tsy izy, ka nanova ny toetry ny firenena iray manontolo izany. Tsy mba tahaka ny mpanjaka Amona ray rakizy Josy, na tahaka ny mpanjaka Manase raibeny. Io raibeny io mantsy dia nanao zavatra ratsy be mihitsy teo amin'ny fiainany. Nanamboatra toerana avo hivavahan'ny olona amin'ny Andriamanitra tsy izy sy amin'ny kintana eny amin'ny lanitra. Eny fa ny anankiray tamin'ireo zanany lahy mihitsy azany dia nateriny ho fanatitra hodorany ho an'ny anankiray amin'ireo Andriamanitra ireo. Nanangana sampy maro samihafa koa izy sy alitara teo amin'ny tempolin'Andriamanitra ny mpanjaka Manase. Niresaka tamin'ny anjely ratsy izy sady namono olona maro izay tsy manao ny fahadisoany akory. Nanjavona tsy hita rakizy ny orona taratasy izay mirakitra ny boky ny lalàn'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Manase.
Ny mpisorona moa no tokony hamaky an'izany zavatra izany ho an'ny vahoaka isan'andro. Saingy indrisy fa tsy hita izany taratasy izany. Koa raha tsy nisy orona taratasy io dia tsy afaka hianatra momba an'Andriamanitra mihitsy ny vahoaka. Ny mpanjaka Amona kosa izay rain'i Josia dia mbola nanao zavatra ratsy lavitra noho izay nataony raibeny. Nankahalazo mafy dia mafy ny miaramilany, any ka dia novonoin'izy ireo tao an-dapany izy, dia novonoin'ny olona indray ireo manam-boninahitra izay namono ny mpanjaka ireo. Izany no nahatonga ny Josia ho mpanjaka raha vao mbola 4 taona reny mbola 5 taona monja. Tsy mba nitovy tamin'ny dadany sy ny dadabeny anefa i Josia. Tena tian'Andriamanitra izy. Niezaka mandrakariva izy hanao ny marina, na dia mbola tanora dia tanora azy izy. Dia natolony an'Andriamanitra rak'izy ny tenany. Rehefa 20 taona ny mpanjaka Josia dia nanomboka nanala ireo sampy sy ireo alitara rehetra izay natokana ho an'Andriamanitra tsy izy. Noravany daholo inge ireo toerana nivavana tamin'ny sampy, dia narodany daholo ireo alitarany. Nisy olona nobaikony hamotipotika ireo sampy rehetra sy hanorotoro izany ho vovoka. Rehefa izany dia nafafiny teo amin'ny fahasan'ireo olona nanompo ireo Andriamanitra izy ireo ny vovoka. Rehefa feno 20 taona indray izy dia nanapa-kevitra izy fa hanandrana hanadio ny tany sy hanamboatra ny tempoly. Naniraka ny safana mpanoratra ho any amin'ny hilikapy zorona be izy. Talohan'ny angany safana raka izy dia nisy toromarika vitsivitsy izay nomeny Josia azy. Hoy ny mpanjaka Josia tamin'ny safana, asay voangon'ny hilikapy zorona be ny vola rehetra izay nampidirina ho ao amin'ny tranon'i Jehovah, dia izay nangono ireo mpisorona mpiandry varavarana tamin'ny olona. Ary lazao izy fa natao ampiasaina hanamboarana ny tempoly io vola io, ka dia hatolony ho eo an-tanan'ny mpanao raharaha izay andoavana ny karaha-mampiasa sy fidianana ny fitaovana. Dia tsy inona angeraka izany fitaovana izany fa hazo, vato izay voapaika hanamboarana ny trano. Dia niditra tao amin'ny tempoly ary raka izy safana ary nahitany Hilkia. Ny hainy tsara ny toromarika rehetra avy tamin'ny mpanjaka Josia Hilkia. Avy hatrany dia niteny tamin'ireo mpisorona izay mpiandry varavarana Hilkia mba hanangona ny vola. Tsy maintsy hanamboarana ny tempoly io izy. Tamin'ny fotoana ihany koa dia nanana vaovao ambara tamin'ny mpanjaka Josia Hilkia. Hoy izy ange tamin'ny safana, hitako izy ny boky ny lalàna. Jereo ange ity nanangana ambony ilay orona taratasy lehibe iray sady nitsikitsiky. Tato amin'ny tempoly tato foana ange izy ity izay ela be izay. Dia natolotra Hilkia ny safana laka izy ilay boky. Namaky an-dalan-teny vitsivitsy safana. Tokony ho hitan'ny mpanjaka ity boky ity hoy izy. Azafady indrindra re, mba entiko any amin'ny mpanjaka izy ity, hoy Hilkia taminy. Dia nataony safana tokoa izany. Ho hitantsika amin'ny herinandro manaraka ary raka izy ny zavatra mitranga rehetra rehefa hitan'ny mpanjaka izany boky izany. Fa izao mety ohatra tsara ho an'ny hafa tokoa itsika eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Lesona faharoa indray no iarahantsika mamitona amin'ity anio ity mitondra ny lohateny hoe ery miasa mangina ananany ankonana. Ery miasa mangina ananany ankonana. Genesis 7:1 no tsy anjerintsika andao hiaraka ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao amin'ny sambo fara ianao mba amin'ny ankonanao satria ianao ny hitako fa marina eo anatrehako eo amin'ny mpiarabelona izay aminao izao. Zay le tsenjery misy adiny kely mino fa tsika nahay be satsandro tanora zandry. Mbola mitoy ihany ny tantaran'ny Noa. Ao anatin'ny ankonana indray no jerentsika. Ery miasa mangina
ananan'ny ankonana. Tamin'ny teo anivon'ny fiarahamonina mitovitovy amin'izao atsika izao no niainany Noa mianakavy. Feno fitotongana mpitondran-tena isan-karazany, feno herisetra, feno adalàna. Kanefa ny Andriamanitra ny teny tamin'ny Noa hoe ianao no hitako fa marina eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Rehefa hitan'Andriamanitra izay fahamarinana izay dia araka ny hitantsika tamin'ny herinandro fa Noa no nampiasain'Andriamanitra anatanteraka ny planiny. Andriamanitra ny tena namany Noa ary ny vadiny ihany koa no namany akaiky teto an-tany dia teo ihany koa i Sema, Iama, Jafeta zanany telo lahy. Izy ireo dia akaiky any Noa, ny miaraka amin'izy ireo ny tena fifaliany tahaka ny dada sy neny ihany koa Ary izao mba nisy zavatra nanintona ny reto izy telo mirahalahy reto teo anivon'ny fiarahamonina, kanefa hitany fa notahian'Andriamanitra ny dadany, ny safidy ny anaraka ny lalàn'Andriamanitra ny dadany, hitany fitantanan'Andriamanitra ny fiainany dadany dia ny safidy ihany koa izy telo mirahalahy miaraka amin'eny hanaraka ny diany dada. Ary ny fiarahan'ny Noa tamin'Andriamanitra dia nanampy an'ireto ankohonana reto isafidy ihany koa ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fitiavana nasehoan'ny dada Noa tao amin'ny ankohonany tao dia nanampy an'izy ireo mba tsy ho voasitona ny filan'ny fiainana tany ivelany sy ireo rendrarendra isan-karazany izay nanitona ny tanora tahaka an'izay misy tamin'izao andro misy atsika izao ihany koa. Ny zavatra mahafinaritra ihany koa dia inoantsika fa i Noa mianakavy dia miaraka nanao ny drafitra, miara niasa foana ary miaraka mandeha misafidy ny hazo tsara, miaraka mandinika ny lalàn'Andriamanitra. Miara-miasa izany ary tampifaliana no ny arahan'izy ireo na tonga izany ankohonana izany ho tafatoetra ihany koa. Tadidio fa i Sema, Iama, Jafeta dia tovolahy nanana ny safidiny tahaka antsika ihany koa. Fa saingy izao ny safidy ny toetra mahatoky tahaka ny dadany ihany koa izy. Sao ry tanora namako, azontsika atao ny misafidy ho mahatoky amin'Andriamanitra na dia be da be aza ny fisitomana misy eo amin'izao tontolo izao. Ny fiainana misy amin'izao tontolo izao tokoa to ny ratsy indray no tsara ary ny ratsy to hafahafa. Hitantsika amin'izany fa antsika ny safidy, afaka ny misafidy ny hanao ny tsara isika tahaka izay hitondrany ny ankohonantsika antsika. Aoka isika hitoetra mahatoky amin'Andriamanitra, ny toetra tsara izay asehonao atokantrano dia hitarika ny ankohonanao ihany koa hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy hery miasa mangina tokoa ny ankohonana, ka izany no angatahantsika amin'Andriamanitra ho an'ny ankohonantsika mba hanana safidy tsara mandrakariva. Izay indray ary ny lesona ny anarantsika nanampy antsika iny fa azontsika tao tsara ny maneho hery miasa mangina ho fitaomana ho amin'ny tsara ao amin'ny ankohonantsika tsirairay avy. Nanampy antsika ahafantatra ihany koa fa ny ankohonantsika ihany koa dia afaka mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireo olona manodidina antsika. Ary andeha hozy izy ny lesona mba hitady fomba hanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa na ao amin'ny ankohonana izany na eny amin'ny manodidina. Izay indray ary ny lesona ny anarantsika, mino aho fa nitondra fanapahan-kevitra tsara ho antsika ny lesona izay ny anarantsika. Mirary soa ny tanora zandry indray ary dia mandra-piaona. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray nandritra n'izao fotoana izao, amerina ny lesona faharoa isika izay ny anarantsika tao anatin'iny herinandro iny, izay miresaka indrindra ny fiaikinan-doha amin'ny zavatra, ny fiatrehana ny fiaikinan-doha amin'ny zavatra. Ka ny fizarana voalohany no ny anarantsika tao anatin'iny herinandro iny dia andelo isika amerina ny senjery. Mino aho fa hainao izany amin'ny Korinthiana voalohany 10:1-13. Ndao nge rahana manao izany koa amin'izany
na mihinana na misotry ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Averintsika indray mandeha koa amin'izany na mihinana na misotry ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Izany indrindra ry tanora mantoanto, ninona ataonao na mihinana ianao na misotro dia ataovy voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataonao. Izay indrindra mantsy ny anarantsika tamin'iny herinandro iny fa misy ny atao hoe fehikinan-doha amin'ny zavatra. Mety efa naheno an'izany ianao na tany am-pianarana na tany am-piangonana dia ahoana moa ny hamaritana n'izany hoe miankin-doha amin'ny zavatra izany. Ireto misy famaritana anankenina dia fantarinao hoe miankin-doha amin'inona ianao. Mety hoe amin'ny zavatra hohanina, mety hoe zavatra fohana, mety hoe zavatra jerena, mety hoe tsy fantatro fa mety maro ny zavatra mampiankin-doha anao ka ireto zavatra enina reto no maritantsika hoe miankin-doha ve ianao. Anisan'ny voalohany amin'izany dia izao hoe tsy mahatsiaro ho milamina ianao raha tsy efa manao ilay zavatra anankiray na mihinana an'ilay zavatra anankiray na mifoka ilay zavatra anankiray dia lasa tsy mahatsiaro milamina ianao raha tsy manao an'iny zavatra iny. Ny zavatra faharoa dia izao rehefa mahatsapa fihetsem-po hafa ianao ohatra hoe malahelo na faly dia lasa mandeha mitady an'ilay zavatra ho atao na zavatra jerena io na zavatra hohanina na zavatra fohana. Ny manaraka dia izao mety hoe miezaka miala amin'ilay izy ianao dia rehefa miala amin'ilay izy ianao dia lasa tsy faly ianao fa lasa ohatran'ny malahelohelo, lasa tezitra izany ianao rehefa miezaka miala amin'iny zavatra iray izay fanaonao iny. Dia eo ihany koa ny hoe manao izany ianao kanefany tokony hanao zavatra hafa dia lasa lany andro eo amin'ny fanaovana n'iny zavatra iray izay mampiankin-doha anao iny ianao. Dia eo ihany koa ny hoe manakana ny fifandraisanao amin'ny hafa, ny fanatanteranao iny zavatra iray izay mampiankin-doha anao iny. Dia eo ihany koa ny hoe indraindray ianao mandainga ary manafina amin'ny hafa fa manao an'izany zavatra izany. Araka ny voalazako teo dia mety hoe zavatra hohanina na zavatra sotroina na zavatra fohana na zavatra jerena ary izay moa no tena mahazo ny tanora mantoanto amin'izao fotoana izao. Mety hoe variana amin'ny jeux vidéo na amin'ny Facebook na amin'ny internet na nefa manandrakandrana ihany koa ohatra ny misotro toaka na ny mifoka sigara fa ireny rehetra ireny dia mamatotra anao ary tsy somongamonga io zavatra io fa tena ilaina fitandremana satria dia ampiasain'ny satana mba hangejana dia avy eo ianao lasa tsy mahay manapa-kevitra irery intsony fa lasa miankin-doha mandrakariva amin'iny zavatra iny. Ny zavatra mahafaly nefa ry tanora mantoanto dia izao hoe Jesosy dia vonina hanampy ianao. Rehefa mila fanampiana ianao dia eo mandrakariva Jesosy mivavaha aminy, mangata aminy mba ho afaka ao anatin'izany fatorana fangejana izay ataon'ny satana izany ianao satria ny rian'Andriamanitra dia mba olona afaka ianao ary hanana fahafahana amin'ny Kristy. Dia tadidia mandrakariva ihany koa fa tempolin'ny fanahy masina ny tenanao, tsy izay tianao no atao amin'ny tenanao fa ny fanahy masina no avelao hifehy ny fiainanao, hifehy ny sainao dia izy no hitaridalananao ka hahatonga anao hanome voninahitra azy arak'ilay tsinjerintsika teo na amin'ny zavatra hohanina na amin'ny zavatra sotroina na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Dia izay ny lesontsika tamin'iny herinandro iny ry tanora mantoanto mbola ho tohizantsika io lesona io amin'ny herinandro fa maniry mba azoto hianatra ny lesona ianao dia azoto ihany koa hanantona an'Andriamanitra mba ho tsy ho voafatotra fa hanana fahafahana ao amin'ny Kristy. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra re amin'ny manaraka indray. Dia valy miarabantsika zatovo namana indray tratran'ity sabata ity. Tamin'ny voalohany ty lesony ity na ny fiandohan'ity lohahevitra ity dia ohatrany tsy tafaraka teto isika tamin'ilay lohahevitra manao hoe ilay fitsapam-pitokisana. Tadidinareo ve izay lohahevitra izay aloha? Ilay fitsapam-pitokisana tsy afaka namitina an'izay teto isika dia rary loatra angamba raha toka hoe fitinana kely vetivety. Ilay fitsapam-pitokisana tsy fantatro hoe nanao ahoana ny fanandramantsika ny amin'iny fa raha fitinana indraimbava dia izao. Ny fatokianao zany dia misy fitsapana, misy fisedrana. Rehefa mahatoky ny olona anankiray rehefa azo hitokiana ny olona anankiray dia misy fitsapana eo amin'ny fiainany.
zany hoe misy karazana défi hoy isika tanora zay ka rehefa mandalo an'ireny karazana défi reny tsika de zao mampitombo fitokisantsika reny mahatonga anao vao meo mahatoky noho izany raha misy zany ny karazana fitsapana eo amin'ny fiainantsika de mamolavolanao ho lasa mahatoky izany de ny lohevitra faharoa no hojerentsika avy hatrany lay manao hoe fitiavaka rena lavaka tsy tanono fitiavaka rena lavaka tsy tanono izany lohateny zany de mampieritreritra satria ny antony ianarantsika ny antony iasantsika nge de mba hoe anakarena ohatran'izay amin'ny akapobe ny antony zavatra rehetra ataontsika de mba ho mpanakarena kanefa de lazay ny lohateny loha hevitra fa rehefa tia reny ianao de lavaka tsy tanono zany zany hoe ny fitiavaka rena zany de toy ny lavaka tsy tanono zay mety animbanao andetika anao de zao ny fanapahan-kevitritsika zany de ty tsy ny arena ihany re zay a tsy ny arena ihany satria nahoana marobe ny olona manan-karena ngefa tsy salama e ohatra ny tsy salama mihitsy ary matetika ny olona mpanan-karena ry marary lava zany de mieritreritra indray izy ireo fa zay salama ny manan-karena de teo no natonga an'ilay hoe arena ny fahasalamana de misy olona manan-karena fa tsy de tena mahita torotra atsika nge ny olona tsy manan-karena matory tsara noho izany tsy ny arena ny zava-dehibe de zao ny voalaza ny nomeritoko aroambyroapolo andiny varaiky amin'ny telopolo a misy tantara ao tantara ny balama toy izao ny voalaza de nampahiratin'i Jehova amin'ny mason'ny balama ahitan'ilay anjelin'i Jehova mijanona eo an-dalana sady mitana ny sabany voatsoka eny an-tanany de niondrika izy ka ny ankohoka balama rehefa mifo maraina de naka ny borikiny izy a de andeha hitady vola hitady ny arena hitady zay mety ho voninahitra rehetra toy ny mahazatra raha mizao vanim-potoana misy antsika zao zany de tonga ny maraina de naka ny motoany izy de lasa faito moa zany de boriky ny moto tam'izany de zao mieritreritra izy fa ity ataony ity zany hoe le activité isan'andro zay ny mahazava kokoa azy angamba izay atonga azy anan-karena anany maizy azy a de tena sitrapon'Andriamanitra kanefa dia no sakanan'Andriamanitra sakanan'Andriamanitra no tsy navelany anjely nandeha ilay boriky de le boriky ihany mahita io misy anjely mibandalina de tsy afaka nandeha le boriky de mivily lalina le boriky de nikapoha ny balama hoe aty ny lalina fa tsy hany de farany a tezitra izy satria tsy mety miroso ilay boriky izay tengenany de nikapohiny ary nitongizina ozytsika tanora teo ozytsika tanora zay nitongizina teo ilay boriky tsy netiny etsika de nikapohany teo de farany sokafan'Andriamanitra ny vavan'ilay boriky de niteny hoe fa manina nikapohanao de namaly balama hoe ka hainao tsy mety mandeha ka raha ny tena marina de zao vao niteny fotsiny ilay boriky de tokony tonga sainy balama hoe odry ao na koa ty boriky miteny ty boriky miteny biby tengenana lasa miteny lasa ohatra ny desainy menge zany fa vokatra le fahatezena de tsy nieritreritra ntsony hoe fa ngamotono miteny fa de mbola nikapohany ihany za nge de borikinao hatram'izay noentinao isa-maraina tsy mbola nanao tsy nety taminao fa misy antony matoa tsy mandeha de mbola nikapohany balama ihany de avy eo sokafan'Andriamanitra indray ny vavany balama de nahita fa aika misy anjely mibany eo amin'ny lalana izay fa mitana sabatra manatsoka zany sabatra zany vonina mono ary raha nyroso teo le boriky de maty balama ary tanora namako tsy ny arena ihany indraindray misy efa fanakanana ataon'Andriamanitra de mbola miroso ihany tsika aoka indray lesona isika fa raha vao izany mandrakary io any tadiavintsika de mety hahafaty atsika izany de tadio zay a tsy ny arena ihany de toy izay ny loha hevitsika ary ho amin'ny manaraka indray velomarisea See
tonga eo amin'ny fiarahana mamerina ny leson'ny lehibe indray zany isika ankehitriny koa manasanao anjoy a sy hifantoka ny amin'izany a lesona izany ka mialohan'ny tena iresantsika de manasanao a anondrika alohanao fa hivavaka isika. Ankehitriny hifantoka amin'ny lesony zahay fa izy ny saina mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy am'fanareo masina azo amin'ny sainana ahafahana mafatra ny sitraponao ary ampanekeo zany ka hitondra fiainam-baovao anay miteny tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka amen. Ny lohatenin'ny lesitsika de ny hoe ilay drafitr'Andriamanitra lehibe a mifantoka ao amin'ny Kristy. Ny tsy anjery moa zany a de hitantsika ao amin'ny Efesianina toko 1:7 izay milaza tahaka an'izao hoe isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitantsika tao amin'ny Kristy a amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Tonga de asehony izany teny izany zany a ny fitahiana lehibe a izay ho azontsika amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Ny epistily a ny Efesianina zay nisoratan'i Paoly zany a de tena miresaka mahakasika ny Kristy a avokoa zany. Ao amin'ny Kristy a de zao ny mpahary zany de nifidy antsika ary nanaiky atsika ihany koa. Novidiny a tamin'ny rano sy navelany a ny helokontsika ary nandray famonjena avy amin'ny Kristy isika. Ny olombelona de mahatsapa izany firaisana sy firindrana izany ary tokony hiaina ao anatin'ny fahasambarana ary miteraka ao amin'ny fiderana izany. Noho izany de tokony hisaotra ny Kristy mandrakariva isika satria mandray ny tombo-kaseny ary indrindraindrindra ny fiainana dieny sahady a ny fanandraman'ny fiainana mandrakizay. Noho izany a ny fanomezana zay omeny de ny fanamasina izany de izao ahatonga ny fahatsapana ny fanatrehan'i Kristy a eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Ity lesona ity zany a dia mizara telo de eo zany a ny fanomezana izay nomeny mpahary a amin'ny alalan'ny Kristy ary inona no asetrinao an'izany de inona no avalinao an'izany zay ny faharoa ary indrindraindrindra ny fanaovanao fanandramana ny amin'izany a fanomezana izay a nomen'i Kristy izany. Andeha jerentsika ara ny voalohany a lohahevitra voalohany zany mahakasika ny hoe ny fanomezana izay nomeny mpahary a ao amin'ny Kristy a izany. Ny voalohany ary tena zava-dehibe zany a de ny nanekenanao a ho malala. Tena zava-dehibe na de eo ara mampanota de nekeny a ho malala ianao. Nomeny atsika zany ny fitahiana ara-panahy izay avy amin'ny mpahary de tsy inona io fa lay fitahiana avy any an-danitra izay raisitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany de maneho a ny toerana nipetrahan'i Kristy izay eo an-tanana ankavanan'ilay raitsi-to ary ny tontolo ara-panahy izay itoeran'ny anjely. Ka io zany a na anjely ratsy io a na anjely tsara fa izao napetraka tamintsika moa ny safidy ka rehefa mahatsapa ny fanatrehan'i Kristy eo amin'ny fiainana de mazava ho azy fa isafidy a ny andany mandrakariva ao amin'ny Kristy. Ho an'ny mpahary de efa mipetraka eo anilany a i Jesosy ary izay Jesosy mipetraka eo anilany zay de ny fametrahanao ny fiainanao amin'i Jesosy zany a de ahatonganao afaka hipetraka eo amin'izany toerana izany ary tokony ho vavolombelona zany a isika. De zao sika ihany koa zany a de tsy maintsy mirongo fiadiana zany a mba ahafahana manohitra ny fanafian'ilay anjely ratsy zany izay
miaina ihany ko io ao amin'ny faritry ny ara-panaka mila mailo mandrakariva zany isika satria mpamitaka ilay mpanjakan'izao famazinan'izao de noho zany inavy ary ireo fitahina izay omen'andriamanitra atsika de izao ny fitahina voalohany zany de masina isika ary tsy misy ny zava-dehibe zany mpanota isika kanefa noho ny fahasoavana am Kristy sy nandatsahany rano de izao afaka nio masina ary tsisytsinya isika izany de eo ihany koa no nananganana atsika ho zanany ary tena ambara tokoa fa zanak'Andriamanitra isika ary indrindraindrindra mo ekena ho malala tombontsoa lehibe zany izay ananatsika noho zany ao am Kristianina ananatsika an'izany fa raha eto am samy mpanota de tadidriva fanenjehana sy fiainana tsy mirindra fa rehefa am Kristy no apetraka ao ny fiainanao raha matoky azy ianao de ho hitanao fa ananan'izany fiainan'izany noho izany ny mpanota zany de zao navotana tamin'ny alalan'ny rany Kristy zany nanoratra ho an'ny olona izay zanaky ny fahateizerany Paoly izay andevon'ny ota toantsika ary zay moa zany nosoratanao am'ty epistily ity efa navotana sy afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota anefa itsika de zao ny fanavotana dia nahafahan'ny mpanompo iray afaka tamin'ny tompony de amampanota zany de ambara zany raha araky io teny eo io de zao ambara fa ny ota zany no tompon'ny mpanota kanefa Kristy no afaka nandresan'izay ary mila azo tsara izay mahazo famelan-keloka amin'ny vidiny lehibe koa isika no ny raha izay nalatsaky Jesosy Kristy noho izany tsy olona velozo izay anamparany mpanompony jadony intsony zany isika fa olona afaka maimaim-poana de ambara hoe zanakalahy sy zanakavavyn'Andriamanitra noho izany navondrona ho iray ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy Andriamanitra de nampahafantatra antsika ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony araka ny fikasany izay nataony tao amin'ny Kristy ho amin'ny fahafenon'ny andro mba ampiraisana ny zavatra rehetra ho aminy na ny any an-danitra na ny ety an-tany izany noho izany azavain'ny Paoly amin'ny antsipriny drafitra io ao amin'ny taratasy izay nosoratana zany de vakiny zany manomboka amin'ny Efesianina toko voalohany de mitohy hatrany zany zay voalohany zany de ny firaisana ao amin'ny Kristy de mifototra amin'ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ny fiakarany ary ny fisandratany eo amin'ny toeram-boninahitra nanomboka tamin'ny fampiraisana ny olombelona de ny jiosy ny jentilisa tao amin'ny fiangonana zany ilay drafitra tsy maintsy miraisaina ny fiangonana misoroka ny firahatena mety izay ambisaraka satria natao ho fiangonana ho iray iady ho amin'ny fandripahalemana ny fiangonana amin'ny mahatafika amin'ny rahina amin'ny anarany Jesosy Kristy zany noho izany ilay fanomezana tsara nomeny atsika inona raha zany zao no avalina ho an'izany de voalohany indrindra ny fiderana ny voninahiny tena zava-dehibe zany io ny fiderana ny pahary io mba hanatanjana ny finoatsika sy ny mahakristianina antsika dia mampatsiahy atsika i Paoly fa nomen'Andriamanitra fitahina isika nataony zanakalahy zanakavavin'Andriamanitra isika ary manana drafitra manokana izay ho tanterana amin'ny alalatsika mampiray ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy tokony ho fantatsika fa nametraka ny fitokisana amintsika Andriamanitra tokony amaly izany isika amin'ny fananana fiainana ho fiderana ny voninahiny ankoatra zany izy koa no nahazotsika ny lova mahazo lova avy amin'Andriamanitra isika nefa lasa lova ho an'Andriamanitra ihany koa ary tena zava-dehibe mihitsy izay noho izany mila manandrana izany sahady de izany fanomezana zany isika ary indrindrandrindra ny lay fanomezana ho avy izay omeny Jesosy Kristy antsika noho izany azo antoka fa manana lova isika ary io lova io tena zava-dehibe tian'Andriamanitra ho azo antoka fa azo lova miaraka amin'i Jesosy isika
tia ny ankafiny zavatra tsy hitany maso na reny soa na tena zava-dehibe zay ary zay moa amin'ny finoana no anekena azy noho izany dia nanome antsika ny fanamasina nanazavy i Paoly tamin'ny fampiasana ny fanoharana roa mahakasika nyity fanamasina ity de ny voalohany zany de ny tombo-kase rehefa manaiky an' Jesosy ho mpamody atsika isika dia mandray ny fanamasina ary voamarika ho fanan'Andriamanitra tena zava-dehibe zany zay de io zany ilay anomboakase de fanamasina io ary ny antoka zay omena atsika de zao ny fananan'ny fanamasina no manome antoka ho anisan'ny voaka an'Andriamanitra sy azo lova izay nampanantenaina ny antoka dia matetika ny fandoavam-bola voalohany natao mba azahoana antoka fa ho voaloha ny ambiny ankehitriny isika dia mankafy ny ampahany amin'ny lova fa ny tsara indrindra dia lay mbola ho avy de le fiainana mandrakizay ny famindrampon'ny tompo de manodidina anao mandrakariva ary tokony ho araraotina ny mamantatra ny fomba sy ny fiavian'izany fitainy zany isan'andro mahazo an'izany isan'andro ianao fafantary hoe avay zay ary zay ny hoe mila mijery ny aton-javatra tsika fa tsy ny voka-javatra fotsiny aoka ny fitaina sarobidin'Andriamanitra amony fankasitrahana ao anatinao zany hoe miainga avy ao anaty zany fa tsy zavatra vaty ivelany taitairiny zavatra fotsiny tsy hita isa ny fitain'Andriamanitra dia ny atsaram-panafeny fitiavana tsy mitsambitombo aminao satria betsaka toy ny ranorana mamelombelona ireny de ny raho ny famindrampo no miantony eo amboninao ary vonina ilatsaka aminao raha mankasirika ny fanomezana sarobidy dia ny famonjena ianao dia ho tonga saina amin'ny famelombelomana isan'andro ny fiarovana sy ny fitiavan'i Jesosy ao amin'ny lalan'ny fiadanana no itariana ho anao noho izany tena tombontsoa lehibe no nomeny Jesosy ianao ary eo am' Jesosy ihany ny azahoana izany rehetra izany eto amin'ity tontolo ity feno olana feno toe-javatra manahirana fa izao kosa raha fantoko amin'i Kristy ny fiainanao ray manontolo dia atsapa fiadanao zany fiadanana zany dia hotononona ho tsapan'ny tokantrano tsiraray avy ankehitriny ary dia nasanao anao ny fanatitra izay ny maninao ho am'izao any sekoly sabata izao ivavaka isika misaotranao zay Jesosy malalo noho ny famindrampo sy noho ny fitiavanao ka mbola nomenao fotoana ny miaraka namintona n'izany lesona izany fehizao an-tsainay ny teny ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanamanao zava-fisainanay ahafahany mahafantatra sitraponao amin'ny alalana zany ary ampy zay anaiky izany ka hitondra fiainam-baovao ary indrindra fanovana ny fiainanay tokoa ny lesona ary anaovanay fanandramana ka hijoroan'ny vavolombelona ary hitatalotra amin'ny fiainanay tsiraray amin'izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka amen ny fiangonana adventiste andriamanitra fito manjaka ilafia no anomana ny fanompiavana izay ho arahantsika tsy ho ela mianatra eo tongotrao